Salama daholo. Maro ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny ampeako hoe inona le logiciel izay ampiasainao io. Misy logiciel zay hitanareo ao anatin'ny publication farany eo dia ny anaran'le logiciel dia hoe Ease Focus. Ease EASE zay ny anaran'le izy. Dia io logiciel io open source gratuit io zany. Zany hoe ianao zany zao afaka mi-télécharge anazy zao dia zao ary tsy mavesatra akory le izy misy version le izy misy version 3 zao ny version farany ao anatin'le izy. Ny asan'izy io dia manao ny simulation ny puissance ny diffusion anao ao anatina salle anankiray. Zany hoe rehefa sokafanao zany le logiciel dia manokatra projet anao manao salle ohatra hoe palais de sport dia apetraka ao ny habean'ny palais de sport tena habean'ny tena izy zany ohatran'ny hoe manao plan zany ianao dia rehefa mipetraka ao le plan hoe ohatran'izao ny habeany manomboka eto ny olona assis dia manomboka eto ny olona debout any amin'iny sisiny iny pointe hoe firy degré ka hatrany amin'ny farany ambony any ny seza rehetrarehetra iny dia rehefa tafiditra zay dia mametraka an'le système de diffusion ianao hoe ty apetraka eto reto ny matosiko mametraka laine eto sy eto dia mametraka suba eto sy eto dia simulen'le izy le puissance hoe manomboka eo amin'ny voalohany eo mametraka placena micro ianao zany hoe eto amin'ny voalohany eto manahoana ny son henon'le olona manahoana ny puissance henon'le olona ary arindrina ary manahoana le son manahoana ny puissance arakarak'le izy enitanao eo courbe ny fréquence ihany koa anatin'le izy. Zany hoe le izy zany tena manampy tsara mihitsy na dia mbola tsy niditra tao amin'ny palais de sport azy ianao dia fantatra hoe tsy ampy reto matosy apetraka reto na mila rappel ohatran'izao eto amin'ity plasty na ohatran'izany mila débouché eto amin'ity plasty zany hoe tena tsy maintsy ilain'ny olona ilay application. Zao nefa ny zavatra mila fantatra izy io tsy natao an'ny olona rehetra satria nahoana raha ohatra ka manana matosy ianao tonga dia direct amin'ny tena zany matosy namboarina le izy na matosy vita gasy le izy na zavatra efa anrobobinena na zavatra natapitena dia miova mazava ho azy ny puissance tsy fantatry ny Ease Focus le izy hoe manahoana marina puissance an'io ka ny zavatra authentique ihany vrai haut de gamme novokarina orinasa anankiray dia zareo zany rehefa ohatra ka mamoaka ohatra hoe ny l'acoustique zao ohatra ny ampiasaiko ohatra zao mampiasa karaha dia ny l'acoustique zao tonga dia efa créé izy fichier GLL dia iny fichier iny no ampidirina ao anatin'le izy mba hahafantarany izy hoe ohatrany ahoana ny puissance an'ity matosy ity ohatrany ahoana ny angle de dispersion an'ity matosy ity